Vavy tafaraka eto indray tsika dia manolotra ny arahaba mba hampirariantsoa amin'ity takariva ny alarobia ity ary manasana ao ampanajana ihany koa anaraka ny fampalalana voeto amin'ny fahitalavitra matv hatramin'ny farany isan'ny vaovao entina amintsika eto ary ny mahakasika ny diditsy-volana manolo amin'ny toeran'ny filohan'ny tetezamita izay isan'ny lahadinika tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Eo ihany koa ny fiomanan'ny senita sahady ao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena araka ny nafantarana azy dia ifanindran-dalana ireo fifidianana roa ireo raha toa ka izy ny fiodinana faharoa amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Eo ihany koa ny zavanitranga teny amin'ny fivarotam-boky teny Ambohijatovo teny izay nisy eona aitrano tamin'ny omaly alina izany. Fa raha ny tontolo politika kosa aloha no isan-tarantsika ny fampahalalam-baovao dia nafanana adevitra tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly indreto tamin'ity andro androany ity. Isan'ny nibahatoerana tao anatin'izany moa ny mahakasika ilay diditsy-volana mahakasika ny fanoloana ny toeran'ny filohan'ny tetezamita. Fitian'ny vola ravoavy eo amin'ny sarin'ny Tsirakotarson tsara ho fantatra mahakasika izay. Nanolotra diditsy-volana teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta afaka mamerina indray an'Andriamatoa Andry Rajoelina ho filohan'ny tetezamita raha toa ka misy mifehy-mora amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny avy amin'ny fahefana-panatanteraka. Ny ministry ny antintany Florent Rakotoarso no toana ministry ny fitsarana Christine Razanamaso ny voalaza fa nandroso ity diditsy-volana ity. Voalaza ao amin'ny andininy amin'ity diditsy-volana ity fa raha misy mifanemorana amin'ny fifidianana filoham-pirenena mihoatra ny 30 andro na inona antony dia tapitra amin'izay daty izay ihany koa ny fametraha-pialan'ny filohan'ny tetezamita ka miantona miaraka amin'izay ihany koa ny fitantanana iombonana ny tetezamita ary miverina mandray ny asa indray ny filohan'ny tetezamita. Nahoana no volavolana diditsy-volana ny natolotra fa tsy volavolan-dalàna. Marina moa fa efa misokatra moa ny miasa ny parlement ankehitriny nefa eo ihany koa ny resaka hoe amena hoe raha ohatra arika mandra-pahatonga ny 24 mai angamba izay tsy diso tokony ametra-pialana ny filohan'ny tetezamita ka mbola tsy vita ary io lalàna io satria hitinareo fa ny any amin'ny tete parlementsika dia misy le navette mety mahatrela be mety misy débat tsara ny manao débat fa mety hoe aharitra ka ny ahiahinay zany dia hoe sao de santy arika tsy ho vita zany lalàna zany tsy voaka mandra-pahatonga ny daty ametrahana ny filohan'ny tetezamita transition inona zavatra hitranga amin'izay fotoana izay sao de teraka korotana dia zay zany hoe mba ifampiarahana amin'ireo parlementaire antsika ireo hoe raha mety re dia aleo ordonnance no anaovana azy zany zay no mahatonga an'ilay hoe ordonnance azo atao daholo na ordonnance ny lalàna tena marina tokony lalàna. Voalaza ihany koa fa tsy afaka manova ny rafitra fitantanana amin'ny fiadidinan'ny tetezamita ireo lohan'ny telo tarika ny tetezamita dia ny prime ministre, filohan'ny CST ary ny filohan'ny CT ary mbola mitana ny tombontsoa rehetra mifandraika amin'ny mahafiloha azy hatrany Andriamatoa Andry Rajoelina mandra-pahatonga ny fotoana ianianan'ny filoham-pirenena vaovao voafidim-bahoaka. Raha ity diditsy-volana ity hatrany dia mipetraka ihany ny fitantanana iombonana ny tetezamita. Ny diditsy-volana izay nety ministry ny antintany dia lavon-dikambana teo anivon'ny gouvernemanta tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly ary mbola naverina ny dinihana androany.